namoaka fanambarana ny raisana androany fiombonambe ny mpiasam-panjakana ambony tsy azo ivalozana ho izy ireo ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fitsarana avim-balalam-pandrenana na ny HCC farany teo miantso ny tokony ampiarana fanarahana araka izany ny fivondronambe ny mpiasam-panjakana ambony. Tsy misy afa-tsy ny fifanarahana ihany no tongavana amin'ny fandriam-pahalema ny fitoniana ary famarina toeran'ny androm-panjakana eto amin'ny firenena hoy ny fiombonambe ny mpiasam-panjakana ambony. Miantso fampitoniana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny antenimieram-pirenena amin'ny fiombonambe ny mpiasam-panjakana ambony. Nosoritan'izy ireo fa tokony mialohan'ny fety fahaleovantena enina amby roapolo jona no ahavitan'ny fanarahana ho fandraisana andraikitra. Manainga ny androm-panjakana rotonta ny filohan'ny repoblika sy ny antenimieram-pirenena mba ampitsahatra ny fifandrangitana sy ny fifanolanana samy handray ny andraikiny ho amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra na ny pacte de responsabilité izay nambaran'ny fanapahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Faharoa, izany pacte de responsabilité izany na ny fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra dia verinay fa tokony hahitana voalohany indrindra fepetra hifanarahan'ny roatonta soniavin'ny roatonta hiantohana ny fahamarina toerana sy ny fahafahan'ny androm-panjakana rehetra hiasa ampilaminana sy ao anatin'ny ara-dalàna. Faharoa, fametrahana ireo androm-panjakana hifanarahany roatonta ary mifanaraka amin'ny lalàna hiantohana ny fanohizana ny fampihavana-pirenena, hiantohana ny fanatotosana ny fifidianana ary hiantohana ny fampandehanan-draharaha-panjakana amin'ny ankapobeny. Fahatelo, ny feptona izay hanatanterahana ireo rehetra hifanarahan'ireo sy ny fepetra izay ao anatin' zany pacte de responsabilité zany dia tokony ho faritana mazava ihany koa ao anatin' zany fifanarahana izany. Farany, mba isian'ny fitoniana sy ho fiatrehana ny feti-pirenena ao anatin'ny filaminana dia manolotra sosikevitra izahay mba handraisan'ny rehetra ny andraikiny ka ahavitaniny zany fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra zany sonia mialohan'ny fa enina amby roapolo ny volana jiona ho avy izao. Manainga ireo sehatra rehetra voakasika ny fiombonambe iraisam-pirenena, ny FFM, ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao politika rehetra andrainy andraikiny izay tandrify azy avy amin'ny fampifanantonana na izotra maka amin'ny fanerena aza ny roatonta anatanteraka izany fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra na ny pacte de responsabilité izany. Ho an'ny fiombonambe ny mpiasam-panjakana ambony tsy tokony fifanarahana iantohana amin'ny famarina toeran'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka fotsiny no ao anatin'ny fifanarahana ho an'ny fandraisana andraikitra fa takian'izy ireo ny hametrahana amin'ny fanavozana ny repoblika.